Vaovao any amin'ny faritra dia mangataka ny sokafany sisy tantanteraka ireo mpandraraha ao Anosibe. Vonona izahay hoy izy ireo ary efa narahana atsaka-sandavany avokoa izay nitadiavin'ny fanjakana ka eto Andriatsilava. Ho avy ny fotoana fahatongavan'ny mpizahatany, roa herinandro sisa dia ho avy ny Paka, saingy hatreto tsy misy valiteny mahafa-po avy amin'ny mpitondra fanjakana. Mitovy amin'ny teo aloha ihany ny zava-misy amin'izao fotoana ao Anosibe, hoy ireo mpandraraha misehatra amin'ny fizahantany ao an-toerana. Antony, anaran'ny fotsiny ihany ny voalaza ho fisokafany sisitany. C'est vrai qu'ils ont dit qu'il y avait une réouverture, mais c'est pas une réouverture. Marina fa niteny izy ireo fa izy fisokafana ny sisitany. Saingy tsy fisokafana izany raha kompania mpitaterana anabakabaka iray ihany no omena fahazahon-dalana. Tsy fisokafana raha terena fanindroany anao testa sy fiobona ireo mpandeha. Tsy mbola misokatra tanteraka raha miezaka mametraka teboka iray hatrany. Satria ny fisokafana dia midika ho fanomezana ny Anosibe ireo sidina rehetra anananay hatramin'ny taona 2022. Fotoana nahitana fa mihoatra indray etsy ireo mpizahatany tonga teto Anosibe. Ankehitriny 0 ary tena kivy ireo mpandraraha. Tena krizy ara-toe-karena izay mahavoa. Tsy ireo mpandraraha vazaha ihany fa krizy ara-toe-karena mahakasika ny rehetra, ny mponina iray manontolo. Une crise économique qui touche tout le monde, toute la population. Natao avokoa izay rehetra nangatan'ny fanjakana hoy izy ireo, ny fanaovana vaksiny, ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana, ireo fitsipika napetraka rehetra, ny kena sy narahana an-tsaka sy andavana ireo, saingy tsy misy fiovana hatreto. Isy araka izany ny fionan'ireo mpandraraha ao an-toerana, ny raika amin'ny 30 Martsa ho avy izao, ifampidiniana sy amoahana fanambarana, mahakasika ny fijaliana sy ny fahasahiranana iainana. Dans cette réunion qu'on va faire le 31, mandritra io fivoriana taonay ny raika amin'ny 30 Martsa io, izay anatin'ny filaminana tanteraka mazava ho azy. Tsy maintsy ho an'ny feon'ireo mpandraraha no atao lahara-pahamehana. Ireo mpandraraha no anazava izay rehetra ataonay nandritra ny volana maromaro, saingy mazava fa tsy tafita tsara ny hafatra. Araka izany, izy ireo no anambara aminareo izay tena zava-misy marina sy ny antony mahatonga anay ho sahirana mafy. À la limite de la survivance. Vonona izahay ary tompona andraikitra hoy ireo mpandraraha ao Anosibe, indrindra ireo misehatra amin'ny fizahantany. Angatana araka izany ny anokafana ny sisitany ao Anosibe, idiran'ireo mpizahatany.